Ry vahoaka malagasy noho ny fandalovany ty rivo-doza zay nandrava sy nandripaka ary indrindra nametraka takaitra teo amin'ny tsirairay avy teo amin'ny fianakaviana maro noho ny faharavan'ny fananana ary indrindra matsiaro manokana nireo ray aman-dreny zay namela zanaka namoy zanaka, namoy havana, namoy ralahy, namoy anabavy tao anatin'izao fandalovany rivo-doza zao. Ao aorianan'ny faharavana dia tsy maintsy misy foana ny fanorenana ary tsy maintsy misy foana ihany koa ny fanarenana, ka dia ny zava-drehetra dia akintsika an'Andriamanitra izany no amin'ny tanjatsaina antsika tsirairay avy hiatrika an'izao fotoan-tsarotra zay lalovantsika zao. I Toamasina dia anisan'ny tanàna zay nanaovantsika foto-drafitrasa maro ary tanàna zay anisan'ny nametsika zany hoe endrika vaovao, nameny fanantenana ary nameny zany hoe zavatra nirininy tsirairay avy zany ao anatin'izay hoe mba ho tanàna moderna izay. Nanao tsika ny Miami, nanao ny boulevard Ratsimilao, nanao ny voie rapide, nametraka ihany koa an'ireny gymnase, toeram-pianarana sy ny zavatra maro samihafa zay tsy voatanisy zay. Ao anatin'izany ny fanamboarana ny lalana tao an-tampon-tanàna. Nefa indrisy moa fa indray mikipy monja dia potika sy rava daholy izany zavatra napetratsika izany. Manana ny finoantsika fa ny zavatra rehetra dia misy lalàn'Andriamanitra, na tsy zany nefa dia makahery anareo tsirairay avy. Ny tenako moa dia fantatrareo fa lavitra anareo nefa ny foko kosa dia manakaiky anareo ary mihitsy manantena fa Andriamanitra no ankahery sy ampijoro sy ampitraka atsika tsirairay avy. Azakivy, azaketraka fa mijoro mba hiposaka ilay masoandro ao am-potsika sy ao amin'ny tanàna misy atsika tsirairay avy. Makasitraka, makatelina ary ho tahin'Andriamanitra tsika rehetra. Araka ny fanambarana izay nataoko maty amin'ny fahavoazana tamin'ny nandaroban'ilay cyclone Dezami dia anirana an'ireto délégation reko andeha ho any Toamasina mijery mivantana mihitsy hoe inona zavatra misy any. Dia hitondra izay zavatra azy mety izy aloha toy ny rano, vary, fanafody, andeha izany zao. Dia mampanantena anareo ary voaka ny Toamasina fa tsy azo andrasandraso ty fahavoazana masonareo ty. Fa ianareo koa nefa hoe tokony fandamina tsara hoe eo ahoana zany ny fomba fizarana azy izy any tena vomafy. Misy fanafody eo zay ho alefina ihany koa. Dia misy dokotera koa anaraka azy any. Zava-dehibe hoe aminareo no fahasetinantsika malagasy samy malagasy. Ary izay metehitra am'izay avy any ivelany alovana olona tena fa marary. Raha mahita fahavoazana tena vomafy, tsisy tafo, tsisy rano, tsisy ninino. Ka dia hiezaka aloha zay. Mbola vo satana mbabaramy ihany ty mbola ho avy manaraka. Ka dia zay, soavadina reo dia maiza fandamina tsara fotoana. Samy teny Andriamanitra.